dia iny vaovao makasika ny manasa-dalan'ny fiadinany amboara nasionaly taranja baolina kitra ihany koa no hoentsika manakatona ny sehatra ny baolina kitra amin'ity fandarana mahery ny ariva ity. Nanomboka eto isika dia ivadika amin'ny taranja hafa indray anoizatsika ny fandarana ary dia eo amin'ny taranja rugby nanomboka sy niditra tamin'ny andro voalohany tamin'ity faran'ny herinandro ity teny amin'ny kianjan'Alarobia ny fiadiana ny tompondaka nasionaly ho an'ity taranja rugby ity na ny fifananana izay nampitondran'ny malagasy rugby ny anaranay gold top 20 saika nisongadina sy nivoaka ho mpandresy avokoa ireo ekipa voasokajy vaventy ao anatin'izany fiadiana ny tompondaka nasionaly izany. Saika nandresy tamin'isan'ny dangana avokoa ireo fileovana sy voasokajy vaventy nandritra ny andro voalohany fiadinan'ny tompondaka nasionaly taranja rugby na ny gold top 20 natao teny amin'ny kianjan'Alarobia tamin'ity faran'ny herinandro ity. Araka izany anaran'izany dia ekipa 20 nozaraina vondrona efatra ahitana ekipa 5 avy no ifaninana. Ankoatra ireo filovana efa nifaninana tao ny hetsika no karakarain'ny malagasy rugby dia nampiavaka ity gold top 20 ity ny fidiran'ny ekipan'ny x264 ary tefa anaty azo ao amin'ny rafitra federaly. Eo ihany koa ny fandraisana anjaran'ny ekipan'ny boeny sy atsinanana. Ireto ekipa avy any amin'ny faritra ireto izay andray lalao any an-taniny sy hanafika aty andrenivohitra. Ekipa roa voalohany isam-bondrona moa niatrika ny manasa-dalana amin'ity gold top 20 ity. Fantatra kosa fa ny ekipa roa manao ny famaranana no isolotena indray ny firenena malagasy amin'ny fiadinany amboarany ranomasimbe indianina. Roan'ny lalao nataon'ny andro ny sabotsy aloha dia hanomotsan'ny ekipan'ny kosfata amin'ny isa mavesatra 7-7 ny ekipan'ny URC. Anarak'izay dia tamin'ny isa 13-7 no nivoahan'ny ekipan'ny GST ambondrona miakanjo mena amin'ny sary mpandresina anoloana ny ekipan'ny 15 avenir. Ary teo amin'ny lalao farany dia nampsionieriny ihany koa ny ekipan'ny Uskara miakanjo mavo satria nandavy ny ekipan'ny 15 efata amin'ny isa 30. Toy izao kosa ireo vokatra ny andro ny alahady. Ny asa ambo manarina nandresy ny USA kady fotsy tamin'ny isa 13-12. Ny tefa anaty azo na namotsana ny ekipan'ny US Coupe tamin'ny isa 13-12. Ny savonnerie tropicale de Madagascar na ny STM maniondrika tamin'ny isa 7-13 nanoloana ny SCB Besarety. Avy hatrany moa dia hiditra amin'ny andro faharoa amin'ny faran'ny herinandro manaraka ity fiadinan'ny tompondaka nasionaly taranja rugby ity.